Anatin'ny fialan-tsasatra isika zao dia andeha hiala sasatra amin'igny lalam-pirenena fahafito iny isika manomboka eo Ihosy eo misy ilay antsoina hoe Tikbus izy io dia fahazahoana internet maimaimpoana mitety ny lalam-pirenena fahafito iny. Hoarantsika hoe nanahoana ny tao Ihosy tao. Festival des ébus andian'ny fahatelo karakarainy eo anivon'ny foibe paritry ny fizahantany atao anatin'ny faritra Irombe dia miara-miasaka aiky amin'izy ireo ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitaorakajy mirindra amin'ny alalan'ny fanolorana ny Tikbus. Izao hetsika izao dia tafiditra ao anatin'ilay hetsika vakansy numerika izay tarihin'ny foibe iraisam-paritry ny paositra atao anatin'ny faharitanin'ny Fianaratsoa ka anoloran'izy ireo connexion internet maimaipoana. Tanjona amin'izany moa ny ampihenana ny elanelana misy amin'ny tontolo andrenivohitra sy amin'ny tontolo ambanivohitra. Ty fotoana ty zany dia efa nanana programa ny ministera zany amin'ny isa-taona zany manao ny hetsika io foana zay antsoina hoe vakansy numerika mandritra ny fialan-tsasatry ny mpianatra moa zany dia manomana zany zahay efa manana programa dia tafiditra tao anatiny zany ty festival ty ary tena nampidirina mihitsy zany ary rehefa vita zany ty festival ty sy ty vakansy numerika zay nomanina ty dia mieritreritra an'izay zay ny hitety faritra hafa any amin'ny faritra Amoron'Mania sy Vatovavy hanohy an'izay vakansy numerika sy anentana ny olona mikasika ny numerika sy teknôlôjia vaovao zay hatrany. Faly tokoa ireo ankizy sy tanora izay nahazo fahombiazana tamin'ny fandalovan'ny Tikbus teto an-tanànan'i Ihosy. Tena mahafinaritra anay ankizy le Tikbus. Tsy ohatra ny tompon-andraikitra fa mahafinaritra be le Tikbus. Inona ny zavatra azonao tamin'ny Tikbus? Jeux vidéo dia connect. Tanteraka tokoa teto ilay hoe ny numerika ho an'ny rehetra.